Le izy aloha zany tsisy hoe sportna lehilahy na vehivavy fa mitovy daholo ihany satria ny haltérophilie ohatra ny hoe sport rehetra ihany fa ny olona fotsiny mahita an'ilay izy hoe iny zavatra mavesatra be iny ve mbatainao dia tsy hivadika ozatsozatra be amin'iny fa mitovy amin'ny sport rehetra ihany ilay izy. Ny dingana nataoko moa zany nandritra an'izay fotoana izay dia betsaka satria maro ny lalana lalovana dia nofinofiko tamin'izay hoe hanao olimpika dia niezaka foana niezaka hatrany hatrany dia nandeha ny compétition nanomboka teo amin'ilay championnat du monde iny teo no hoe afaka manao qualification zany dia nanomboka teo dia nitohy foana nikotrana dia jusqu'à les izay nandeha tany Thaïlande iny dia teo no qualifié dia tao aorianan'iny dia vao mainka kotrana mafy. Le izy aloha zany tsisy hoe sportna lehilahy na vehivavy fa mitovy daholo ihany satria ny haltérophilie ohatra ny hoe sport rehetra ihany fa ny olona fotsiny mahita an'ilay izy hoe iny zavatra mavesatra be iny ve mbatainao dia tsy hivadika ozatsozatra be amin'iny fa mitovy amin'ny sport rehetra ihany ilay izy. Za moa zany zao no tao aoriana mivany mihitsy dia za indray zao no vehivavy mandray anjara amin'ny haltérophilie dia zava-dehibe ho anahy ilay izy. Nanamarika anahy aloha dia le tany amin'ny championnat du monde amin'ny 2023 ilay vice champion du monde iny aloha zany tena hoe manamarika indrindra teo amin'ny fiainako dia tao aorianan'iny moa ilay hoe qualifié hanao Jeux olympiques izay ny faharoa. Fandraisako anjara amin'ilay olimpika zany dia zava-dehibe ho anahy, honneur ho anahy manokana satria betsaka ireo atleta manana nofinofy hanao an'izany nefa anjarako aloha izao ilay izy dia tena hoe faly aho zany Ho anahy moa zany dia secret tsy dia misy secret maro angambany fa ny fanarahana discipline dia mila manana faharetana betsaka mihaino izay tenenin'ny coach dia mila manana fikirizana dia tanteraka foana ny nofinofinao. Ny resaka fizika moa zany mandeha foana dia atao izay mety dia ny sakafo moa miezaka atao daholo izay mety rehetra tsy afaka hoe mamorona n'inona fa ny eo foana no amboamboarina indrindra moa fa za amin'ilay mampiakatra poids dia miezaka manao zavatra tsaratsara kokoa amin'ilay sakafo. Tena nanampy anahy aloha ilay nahazo bourse olympique dia misaotra betsaka amin'ny président fédération anay aloha zany karakarany foana nananako heritreritra hoe hiezaka mafy mihitsy mba hanatanteraka an'ilay tanjoko dia izay misaotra betsaka anazy. Mangataka ny fanohananareo mangataka courage avy any aminareo zahay hanaovanay an'ity lalao ity satria ity ny lalao farany ambony indrindra dia tsy vitanay samy rery izy ity sady tsy ho zahay rery fa Madagasikara no entinay ihany dia mangataka fanohanana avy any aminareo zay.